Tsy nahitana fiakarana na vidinana firy ny vidin'ny entana fampiasa andavanandro tamin'ny volana Oktobra iny raha oharina tamin'ny volana Septambra. Nijanona ho 204 ariary ihany ny vidin'ny farany ambany amin'ny kilaon'ny vary, nidina 404 ariary kosa ny vidin'ny farany ambony raha toa ka 704 ariary izany tamin'ny volana Septambra. Tsy nahitana fiovana kosa ny vidin'ny kilaon'ny siramamy fa mijanona ho 404 ariary ihany ny vidin'ny farany ambany ary 203 ariary ny vidin'ny farany ambony. Ny litatry ny menaka no nahitana fiakarana. Raha mbola nijanona ho 7 ariary aloha hatreto ny vidin'ny farany ambany, efa nahatratra 300 sy 1 alina ariary kosa ny vidin'ny farany ambony raha ny hita teny an-tsena. Tsy nahitana fiovana ny vidin'ny atody fa dia nijanona ho 500 ariary hatramin'ny 700 ariary ihany izany.